Miaravantsika rehetra manaraka ny RBC TV. Ny lohahevitra ifampiarana amintsika androany dia ny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso. Ahoana izany hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso izany? Anisan'ny slogan angamba no ilazana azy, slogan-tsy fitondrana ity, ilay teny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso. Mety handroso marina ve tsika? Raha ny tenako manokana dia anisan'ny faniriako zany hoe Madagasikara handroso zany, izany hoe malagasy manana ny mahizy azy eo amin'ny lafiny sehatra rehetrarehetra, manan-katao, manana fahafa-mividy, miasa sy mihinana araka ny tokony ho izy isan'andro isan'andro. Zay ny faniriako. Fa raha ny zava-misy ankehitriny ary no hijerentsika dia moa ve mety ho tonga amin'izay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso zay? Raha jerentsika ny zava-misy ankehitriny, surtout mazava an'seho tato ho ato zay, ohatra ilay fitsoahan'ny colonel Patrick, ilay dokotera colonel Patrick nakany ivelany, dia anisany nahafantarana zavatra maro na teo amin'ny lafin'ny mpanohitra zany na teo amin'ny lafin'ny fitondrana. Mpanohitra moa faly satria ny zavatra toy izany mamantatra hoe inona marina ny zava-misy eo amin'ny fitondrana. Dia zareo amin'ny fitondrana indray ankehitriny dia tsapa fa samy mikropaka avokoa. Fanambarana nataon'ny Patrick farany dia mitovy mety amin'ny voalohany ihany moa, fa nisany natsongadiny ilay hoe resaka kolokolo, ilay resaka concurrence entre ny hôpitalim-panjakana sy andriamatoa Mamy Ravalomanana. Dia eo no nitondrako ny fanehoako ny hevitra hoe moa ve tena afaka handroso marina Madagasikara? Ny valiny dia tsia raha toa ka mbola izao zava-misy ankehitriny zao foana no mitohy. Zany hoe raha tsisy fiovana zany, satria manino? Satria raha resaka tsy fahazakana concurrence zany no hanjaka eto amin'ny firenentsika dia tsy hisy mihitsy zany atao hoe fandrosoana izany, fa hifamono foana no ataon'ireo mpandraharaha malagasy, izany hoe hifamono tombotsoa. Ary mety hiafara amin'ny famonoana fanesorana aina mihitsy azy. Na iny fisamborana ny docteur colonel Patrick iny dia efa anisany fanampoteha soron'Andriamanitra moa araka ny namarany, anisy andarina nampy azy, nampitsoaka azy. Ary ny zava-misy ihany koa nijerena dia marina fa nisy nanampy tokoa izy tamin'ny fitsoahany, satria olona tao garde à vue zany dia zany hoe garde à vue ambenana nandeha pipy aza tokony arahana nefa matoa izy mivoaka. Ary nisy publication nataon'ny fanesoernay von'laiza fa navoaka hono ilay colonel dia nandray taxi moto dia lasa mandeha mihitsy. Izany hoe fitsoahana voalamina angamba no mahafehy azy kokoa. Ka raha ireny zavatra ireny, satria ny antony raha ny filazan'ny colonel Patrick dia satria izy miady amin'ny kolikoly, miaro ny tombotsoa am-panjakana mba tsy hanomana ndra vatomanga ny tsenam-panjakana eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana. Zay no nisany antony ho izy, satria naza izy fa raha vatomanga dia tea monopoliser ihany koa ny tontolon'ny fahasalamana. Madagasikara manana ny polyclinique any lafo izy dia mikasa ihany koa izy araka ny teny colonel Patrick hanangana klinika any Antanimena. Dia miandry moa zany tsika raha toa ka tanteraka izany fitsanganana izany klinika izany dia azo lazaina fa marina avokoa ny zavatra rehetra navoaka an'iny colonel nitsoaka iny. Ary ny rariana dia ingany mba mbola hanao video manaraka izy mba ahafantarantsika ny tena zava-misy marina eto amin'ny firenena. Ka zay le resahako zay hoe resaka concurrence, tsy afaka handroso tsika raha toa ka io no tsy voafehy, raha toa ka tsy avela hanao mipizina ny andro, raha toa ka tianao foana hanao ny zavatra rehetra. Maroka raisiko ohatra
anisan'ny firenena tena mahazaka ny atao hoe concurrence zany ny vahoakany. Marokanina zany tena zaka ny atao hoe concurrence io. Marokanina atsika hoe eto misy manao impression photocopie 1 mètre miala an'iny a manao impression photocopie misy aza meuble anankiray eto sy eto mitovy ny service ataon'izy ireo fa tsisy miady. Mba eritrereto nge zany, mba eritrereto hoe any amitsika misy nanao épicerie eto de miala 10 metatra amin'iny koa mety hoe nanao épicerie ataotsika hoe miala 2 metre ngamba efa ady be zany hoe maninona raha mivarotry ny atoran-kafa ianao moa ny antsenanay fa ny zareo tsy manao an'izany. De zareo tsika Maroc anisany firenena manan-karena atsy Afrika, anisan'ny firenena mandroso izany Maroc izany amin'ny lafiny rehetrarehetra na infrastructure io na teknolojia io rehetrarehetra. Madagasikara zany tena ery am-paladiany ery satria ny zareo dia mifankatsihy, satria ny zareo dia tsy tia-tena ary io fitiavan-tena io mihitsy no tsy ampandroso ny Madagasikara satria ny manan-katao ny manan-karena dia tsy faly amin'ireo ataotsika hoe mbola mitady fivelomana hanan-karena, tsy faly ny manan-karena. Raisina ohatra ilay nambaran'ny colonel Patrick ohatra ka marina tokoa ny nambarany momba ny Ravatomanga izay te monopoliser an'ilay tontolon'ny fitsaboana Madagasikara zany. Maninona ary raha toa ka avela ihany koa ny hopitalim-panjakana mba hanana sehatra eo amin'ny tontolon'ny tsena fa tsy andeha ho vonoina am'izay fotoana zay mba misy vola hiditra amin'ny kitam-bolam-panjakana fa tsy andeha monopoliser anao. Fitiavan-tena mahatonga an'izany, fitiavan-tena. Ary io resaka ataotsika hoe tsy fahafaliany ireo manan-katao mba ahatavany hafa, io dia efa hatry ny ela io fa tsy vao zao. Ary ny tena mampalahelo dia tsy ny olo tsotra irery ny manana an'io toe-tsaina io fa eny hatramin'ny fitondrana aza. Tsy vo io fitondrana io fa na ny fitondrana hatramin'izay. Manana tsenany ohatra, manana pisy na ny fitondrana, tsika manana orinasa izy de ny orinasan'ny mpanohitra blokena tsy avela hamokatra. Zany ve toe-tsaina? Nefa ianao mpitondra ny tanjonao hampandroso an'i Madagasikara kanefa maninona ny tsenany vahoaka eny na ivery koa mpanohitra aza izy a maninona ny blokena, maninona ny sabotena kanefa ataotsika misy mpanohatra anankiray manana orinasa izy, misy malagasy maromaro mivelona amin'ny orinasa io miasa mandray karama ahafahany mamelona ny vady aman-janany, ahafahany mampianatra ny zanany rehefa tafita mety afaka manana ny entreprise-ny koa dia mandroso ilay Madagasikara. Izany tsisy eto amintsika, tsy vo fitondrana io ihany ho avy fa ny fitondrana no fandimina hatramin'izay. Ny tsenan'ireo mpanohitra potehina, blokena fa ny an'ny zareo ihany, ny an'ny zareo mpilelaka sy ny tariny ihany no avela. De ny tena onona dia lasa cercle vicieux hoy izy le raha, hoy izy ny vazaha satria tonga eo amin'ny fitondrana ohatra rapeza tsy avelany hetsika raoto dia mandeha ny fotoana tonga eo amin'ny fitondrana indray raoto tsy avelany hetsika rabesa, potehiny ny tsenany rabesa de iny miverimbera. Ianao mpitondra ianao maninona ny hafa ny tsy avelanao hanana ny tsena? Avy an-drana zany, avy an-drana. Ka hoy zao hoe moa ve mbola handroso ilay Madagasikara? Sarosarotra ny hampandroso an'i Madagasikara raha toa ka mbola izany toe-tsainy tsirairay. Izany matahotra concurrence izany, izany tsy faly
amin'ny fombiazany hafa zany. Tsy afaka handrositsika. Tsy tokony ianao rery no mila mahomby eo amin'ny fiainana, fa ny rehetrarehetra zay tokony ahomby tsara avokoa raha mahomby am'izay mandrositsika. Ary raha samy mahomby angeny tsirairay de vao mahay ny tsenany tsirairay na hoe ny fombiazany tsirairay fitombo fa tsy hijanona eo. Ianao ataontsika hoe ianao zany efa andrara deba be, ny hafa tsy avelanao ho tafita, tsy avelanao hanana tsena. Ny olana ange de zao na ny tsenanao aza limité satria ny olona tsy manana fahafahana, kanefa raha toa ka avelanao hisondrotra ny hafa de na ny tsenanao vao mainka hivelatra satria am'izay fotoana zay manana fahafahana ny hafa mety afaka hividy ny service-nao na ny produit-nao. Zany tsy eritreretintsika amin'ny fitiavan-tenantsika hoe itsika no milliardaire, indrindra dia blokena ny hafa, tsy tsara ilay toe-tsaina ary tsy ho lasa lavitra antsika raha toa ka izany foana miainana. Zay fa tsy ho lava resaka ny tenako de Mirage Show. Hoanao zay naraka ny video hatramin'ny farany de mahasoa anao ny tenako manaraka ny chaîne RMC GTV Mirage Show.